kavalaka tondrainy be tale général ny nexta plateforme napetraky ny groupe action zany a mba ahafahana manampy ireo mpandrara izay manana tetikasa zany a ary mba te hivelabelatra bebe kokoa. Ny ataonay ato anivon'ny nexta dia mampiofana sy mampiantrano ireo mpandrara zany a izay te ho lasa lavidavitra bebe kokoa ao anatin'ny fitantanana ny orinasany. Ny antony dia tsotra satria ny fandrarahana no afaka manampy ny firenena anankiray zany a mba ahafahany tsirairay velona amin'ny zavatra izay vokariny sy amidiny. Raha amin'izao vanim-potoana antsika iainantsika izao zany a amin'izao 2021 izao mahafinaritra dia hoe maro be ny tanora sy ireo zokonjokony manana hevitra hoe andeha hanangana ny orinasany nefa ny lesoka kely dia tsy mahay mitantana ny orinasa. Ny nany sosikevitra zany dia hoe rehefa manana hevitra tsara ianao fa tsy hainao mitantana orinasa, tsy misy manakana anao i-recruter zany olona andeha hitantana ny orinasanao io zany. Mila miofana hatrany amin'ny fitantanana orinasa anankiray. Ary ny teboka faharoa dia ny hoe mila mivelatra amin'ny zavatra manodidina. Mila mijery ihany koa hoe inona kay ny fomba fanao any amin'ny toeran-kafa. Raha ohatra hoe eto Antananarivo ianao inona ny fanao any any Fianarantsoa, inona ny fanao any any Fort Dauphin, ary inona koa ny fanao any ivelan'ny Madagasikara.